ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimenaba antsika rehetra rehefa maralatra ty alatsinainy fa 7 ny volana jona ity ny mofinainantsika anio dia ny lioka toko 120 andiny 4telopolo ka hatramin'ny 4telopolo lioka toko 120 andiny 4telopolo ka hatramin'ny 4telopolo fakitsika aminaran'i Jesosy. Ary mitandrema fandrao ny fonareo vesaran'ny vokatry ny fisotrotoka sy ny fahamamona ary ny fiahina izao fiainana izao ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro zany. Fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra ity ambonin'ny tany rehetra zany. Fa miambena ka mivavaha mandrakariva mba hahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangany ao anatrehan'ny zanak'olona. Maso no manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny filazantsara araky ny lioka rehavako malala dia fantatsika fa filazantsara izay ny lioka sy asan'ny apôstôly moa dia filazantsara raha ihany, boky raha ihany zany. Nosoratana manokana ho an'ireo ireo tsy jiosy niova kristianina zany hoe ireo ilay fiangonana antsoina hoe église pagano-chrétienne, fiangonana izay mipoitra avy tao amin'ireo tsy jiosy fiaviana, tsy jiosy filazanana zany fa hafa firenena tahaka ny hoe galatiana, korintiana, efesiana, kolosiana, renindreetreny antsoina hoe église pagano-chrétienne na iray fiangonana izay nipoitra tao anatin'ny fiarahamonina tsy jiosy fa fiarahamonina jentilisa hoy ny lazany soatra masina, tsy jentilisa amin'ny lafiny ara-panahy loatra fa jentilisa zany ivelan'ny jiosy zany. Dia manamarika zany ny ity fiarahamonina ataontsika hoe pagano-chrétienne ity amin'ny kolotsaina grika, ny kolotsaina grika sy ny fomba fisainana helenista nanamarika ity toetsaina ity fiangonana izay nanoratany lioka sy Paoly apôstôly ity. Tsy tokony adonontsika fa ilioka no Paoly apôstôly no tao ambadika ny filazaraky ny lioka koa tsy apôstôly mihitsy fa dokotera ntsabo an'i Paoly. Lioka no ny fahasalaman'i Paoly somary narefo dia niaraka tamin'ny mandrakarivo lioka ary dia lioka raha teo tsy jiosy fiaviana dia ilioka no nanoratra itony filazantsara itony niainga avy amin'ny fitantaran'ny apôstôly Paoly azy. Arak'izany dia mifototra betsaka amin'ny fomba fijery jentilisaky niova kristianina zany ny fomba fijeryn'ny lioka. Dia mazava arak'izany fa zavatra roa lehibe ny manamarika ny raha miainga amin'ity toko 120 ity tsika ny tiany lioka ahitsy ao anatin'ny toetsaina grika izay na ny toetsaina tsy jiosy kristianina, tsy jiosy niova kristianina. Misy toetsaina roa lehibe ty ny ampitaina eto. Ny toetsaina voalohany dia izao ny grika dia fantatsika fa fiarahamonina izay somary tia filany nofo, somary fiarahamonina tia filany nofo, tia filibana noho ny ilay fiarahamonina izay efa tonga teo amin'ny tampony teo amin'izao tontolo izao, efa mitondra izao tontolo izao na ny fiarahamonina grika na ny fiarahamonina romanina. Hitantsika tarafina anasan'ny apôstôly teo koa zany. Ka na ny fiarahamonina grika na fiarahamonina romanina izay samy antefany ity taratasin'ny lioka ity, filazantsaraky lioka ity dia samy fiarahamonina izay efa tonga teo amin'ny tampon'ny voninahitra ka tia milalao, tia mileba ary tia misakafo, tia manao fiainana araka zany. Dia nanafatra zany lioka, nitsindry ny lioka manokana zany. Fa rehefa tena tonga eo amin'ny tampon'ny voninahitra, rehefa tonga eo amin'ny tampon'ny fahombiazana ny civilisation anankiray, na mety ny olona anankiray mihitsy koa aza dia mety ho manadino ny lafin-javatra lehibe manokana eo amin'ny fiainana. Ary dia eto ary lioka dia manazava mana hoe tandremo sao ho variana amin'ny filibana na variana amin'ny lafin-javatra maro samihafa nareo ka adinonareo ny fiavian'i Kristy. Satria mora tamin'ny ireo mponina, ireo kristianina maro nisy izay ataontsika hoe nanana izy azy tao amin'ny civilisation grika na romanina no
tsy nampana ny sarotra mihitsy tamin'ny antsoina hoe hanina hohanina ny sakafo ny tafiana tsy nampanahirana azy ireo zany tsy tahaka an'ireo tsy tahaka ny mpiainy ny filazantsaraky ny matio ny filazam-piainy ny filazantsaraky ny matio de mahantra zay matonga ny toroteny hoe sambatra ny oro sambatra ny mahantra sy ny sisa rehetra fa ny filazantsaraky ny matio de lioka de saika olona ny anina ny civilisation na fiarahamonina ny aina atao anatin'ny fampina atao anatin'ny fitiavana sakafo fitiavana rendrarendra de manafatra ary Jesosy todika manokana amin'izy ireo manao hoe tandremo fa sovarina amin'ny zavatra ohatr'izany nareo sovarina amin'ny fahafinaretana sovarina amin'ny filibana ka adinonareo fa misy ny fitsaran'Andriamanitra raha ohatra ka atsorina de itony filazantsara tony ny lioka sy ny asan'ny apôstôly zany dia tena natao hoan'ny civilisation occidentale zany hoe ny civilisation tandrefana tsy afa zany fa ny civilisation iainantsika kehitriny io dia satria itony no tsy tokony arontsika fa nandova izany toetsaina grika sy romana zany ny civilisation tandrefana ary de mbola tsy miova zany afatra zany ho an'ny civilisation tandrefana ho antsika miaina vanim-potoana kehitriny manao hoe mampanadin'ny olona ny fitsaran'Andriamanitra mampanadin'ny olona ny fisian'ny fiainana mandrakizay ny fahavarianana amin'ny fiainana eto amin'izao tontolo zao rehefa mora takatry ny tanan'ny olona ny zavatra ilainy eto amin'ity fiainana fandalovany ity de adininy ny fitsaran'Andriamanitra rehefa azon'ny olona mora foana zay rehetra ilainy amin'ny maha olombelona mitafinofo azy eto ambonin'ny tany sakafo ny tafiana zay rehetra mety ilaina de adininy vetivety ary adininy mihitsy azy andrindray fa mbola misy ny fitsaran'Andriamanitra ary de manafatra Jesosy zany eto manao hoe raha ohatra ka variny ianareo amin'izany zavatra hita maso zany fahafina rehetra ato amin'izao tontolo zao de tsy maintsy ho tapoko aminareo na ny avian'ny fahafatesana zay anjady amin'ny fiainana zay tsy maintsy ho avy amin'ny olombelona rehetra na ny avian'ny fiafaran'ny fiainana mandrakizay ny fiafaran'ny fiainana eto amin'izao tontolo zao zany hoe roa zany mety ho tampoka amin'ny olona rehefa ko malala rehefa variny izy tampoka ny fahafatesana fa tampoka koa ny fiafaran'izao tontolo zao raha ohatra ka variana amin'ny lafim-piainana filibana eto amin'izao tontolo zao zany isika indrindra rehefa ao anatin'ny fahafenonana ao anatin'ny fiainana hoe mora takatra mora azo eo ampiaratanana avokoa zay rehetra mety ilaina vetivety amin'ity fiainana ity de zao tena mety ho adiny mihitsy ary mety ho tampoka ny fahafatesana zany hoe tsy ny vonona niatrika ny fahafatesana ary tsy ny vonona koa aza hiatrika ny fiavian'ny tompo amin'ny andro farany mety eritreritra mihitsy aza manao hoe zany fahafatesana zany dia ngamba mbola tsy azo azy zany fa mety mbola ny olona hafa mahazo n'izany sy anjarany zany fa ny angamba mbola mety tsy fantatra anaro tsy zay nefa nitoetsaina kristianina ry afako fa nitoetsaina kristianina tsy mitona antsika hipanjana ny fahafatesana fa mitona kosa hatsiaro antsika fa fandalovana ny fiaina eto amin'izao tontolo zao tsy mitona antsika hibanjana ny fahafatesana ihany fa mitona antsika hibanjana ny fiainana mandrakizay no zany de tokony ho vonona lalandava miatrika ny hoe fiainana ao mandrakizay itsika ary ny fahasoavana omen'ny tompo antsika indray zany hoe zay rehetra mety olona itsika hananantsika kehitriny de indraindray mety ireny fahasoavana reny indraindray mety ho manakona ka mampanadino antsika ny fitsaran'Andriamanitra zay mbola ho avy aoriana iandry atsika de eto ary de manafatra antsika zany Jesosy manao hoe miambeny ianareo tandreny sovarina izy tsy miteny manao hoe aza mifaly any amin'izay zavatra fahasoavana omena anareo na sakafo na fitafiana izy tsy miteny manao hoe aza misakafo na aza mihinana fotsy manao hoe tandreminareo tsara tandremy mihitsy ianareo fa ndreo ny fonareo mavesatra tonga mavesatra amin'ny filibana dikany arapaky teny mantsy le hoe filibana vokatry teny malagasy hoe vokatry visoka fa ny fakateny zay nampiasain'ny grika de hoe filibana zany hoe tandreminareo sao varina amin'ny filibana izy Jesosy tsy miteny hoe aza mihinana na aza misotro na tsy zay loatra fa hoe aza manao mihoatra ny fefy aza miliba aza manara-poka mampanara-po ny filana ka manjary manadino ny fiavin'ny tompo ny zavatra ny tenin'ny tompo atao zany tsy ny hoe fanafoanana ny ataontsika hoe ny
filana ra-tsakafo aty anatsika fa tiany tompo atsika de ny tsy anadonotsika naraoviana na aiza fa olon-kandalo isika ary olona faly amin'ny isan'andro ary mombadiky ny fitsaran'Andriamanitra de mandray ny fiainana mandrakizay. Io no tsy takatry ny ataontsika hoe ny fivavahana tany aloha nisy any ny ataontsika hoe rehefa mipotra ny aty amin'ny taonjato fahatelo ty de mipotra tao anaty fivavahana kristianina ny ataontsika hoe ny fiainana nonina taminatina monastère izay izy io de nolovana tamin'ny firenena tantsinana tamin'ny firenena tantsinana tany Egypte ny tena nahaterahana dia izay niavian'ny teny mihitsy moa zany lay teny hoe mivelona any nefitra dia ny teny hoe ermite ohatra dia avy amin'ny teny hoe eremos zany hoe efitra ny teny hoe ermite de miteny ambadiky ny teny hoe ermite de efitra ny dikany zany hoe fomba fanao tany Egypte sy tamin'ny faritra manodidina ny Egypte iny teny hoe fonenan'ny olona ny mandeha monina any efitra tany ambolohany tena ny andohany de mandositra etra mandositra fandoava-ketra zany ny olona fa teo iny da lasa nisy heviny ara-panala le firenena tany anefitra ka nanjary hoe fiatahana amin'izao tontolo zao de lasa fandavana ny fiainana andavanandro n'izao tontolo zao mihitsy ka nahatonga an'ireny fitokana monina ireny namakivakatra ty amin'ny taonjato enatsika de lasa nisy ny fitokana monina fa ny ambadiky ny fitokana monina tamin'ny taonjato voalohany tamin'ny fahatelo faefatra fahadimy tamin'ny taonjato faharoapiny folo aza dia lay hoe ny tena fotokeviny teny hoe miataka amin'izao tontolo zao mba tsy ho variana amin'le fiainan'ilay zao tontolo zao. Ny zava-dehibe de io fa nafaran'i Jesosy mivavaka manao hoe zangy Andriamanitra ray tsy mangataka amin'ny mpianatra amin'ny fiangonana mba hialany amin'izao tontolo zao fa mangataka azy mba hiarovanao amin'ilay ratsy de eto zany mila miaro tena isika miaro tena itsika ny miaro ny tena tsika mba tsy ho latsaka ao anatin'ny filibana tafahoatra. Ny nofo manohatra ny fanaavatarana fa manana fanamasina itsika olikendry itsika de mahafantatra hoe atretsika osa ny fetra tsy anadinoko ny maha-kristianina tsy animbako ny tempolin'Andriamanitra zany hoe eto zany Jesosy de manao hoe tandremo tsara raha tsorona de tandremo tsara ny ao am-ponareo tandremo tsara ny fiainanareo sao adininareo fa mbola isy ny fitsaran'Andriamanitra so variana ianareo ka very asina le mahatempolin'Andriamanitra ao anatinareo tandremo tsara amin'izay rehetra ataonareo amin'ny fihetsikareo na ny sakafonareo na ny fitafinareo na ny fijogonareo vavolombelona na izay ataonareo mba tsy ny filanareo no mibaiko anareo fa olona vorosaina tsara vorofana tsara ka mahafantatra hoe atretsy no ataoko mba tsy hanimbako ny voninahitr'Andriamanitra ity amiko na hanimbako ny tempolin'Andriamanitra izay ny tenako na hanimbako ny endrik'Andriamanitra eny amin'ny hafa zany hoe tena fahaizana mandanjalanja mihitsy afatra io azaina tsy ny hoe miambina zay mahamiambina azy dika teny hoe miambina de mijery tsara mamantatra tsara miainy tsara dika ny hoe miambina tsy mijery amin'ny lafiny anankiray ihany ny mpiambina hoe any amin'ny atsimo ihany mijery na ny amin'ny avaratra ihany mijery fa nidika ny hoe mpiambina de mivezivezy mijery amin'ny lafiny maro ka raha miteny hoe miambena nareo de dika hoe jereo amin'ny lafiny rehetra mihitsy ny fiainanao jereo amin'ny lafiny rehetra mihitsy ny fiainanao ka miambena ianao mifoaza de fakafakao tsara mba tsy ho variana de famirevako manaotsika manao hoe zavatra roa no ny tena fakapana azo ny civilisation grika sy romana dray ny lovany reto église pagano chrétienne reto fiavako de tsotra voalohany de lay hoe izy ty sakafo ty filibana fa ny faharoa de zao koa ry avako malala ny fanontaniana lava ny fanontaniana lava tsy tokony fantatsika fa ny foto-pisainana grika sy romana de miainga amin'ny fametraha-panontaniana mandrakarivany amin'ny hoe inona ny hevitra zao inona ny dikan'izao marina loatra fa amin'ny lafiny ilany de amin'ny lafiny ranofo de tia milalao la civilisation ary tsy mahagaga raha ohatra ka zay io ny fakapanahan'ny fiangonana tao Korinto na de misakafo ary izy de mbola tia misakafo be de mbola mamo izy na de ao anatin'ny fitaoam-pivavahana fandraisana hoy Paoly amin'ny Korintianina ary na de niena terina misampy sakafo resaka sakafo be de be ao amin'ny Korintianina na ao amin'ny Romana na ao amin'ny Titos sy ny Timoty de mandrakariva Paoly raha moa de niteny mihitsy tamin'ny Titos manao hoe tandreminao tsara fa kamo be tenda ny Kretana
lavany kreta zay tsy hafa fa tena civilisation grika ihany koa tsika manao hoe tsy zay resaka sakafo zay ihany na resaka filana ihany no olana nanatrehiny Paoly tamin'ny fanoratana itony filazantsara tony ho an'ny fiangonana zay notoriny filazantsara fa teo koa lay aialava zany hoe lay toetsaina tsy mba mitombona le toetsaina tsy maro toerana fa toetsaina be ai mandrakariva fatatsika fa ny filozofia grika de ny fototsy hoe filozofia de fa metrahana fanontaniana inona nahoana ahoana sy ny sisa rehetra izany toetsaina zany a de amin'ny lafiny anankiray mampandroso mahatonga fivoarana mahatonga lay fametraham-panontaniana mandrakariva tsara zay amin'ny fiainana fa ny ao ambadiky zay amin'ny lafiny fiainana de izao lasa olona tsy maro toerana tsy manana fihedanam-po be aya tsy manana toe-po mahatoky tsy manana toe-po mino zay natonga Paoly rehefa nyresaka tamin'ny atenianina izy de nentin'ny atenianina nanatona azy de ny filozofia zany hoe lay fametraham-panontaniana lay saina fa izy kosa rehefa nanatona n'ireo atenianina ireo asana protokofitabiny folo de ny finoana nentin'ny Paoly nanazava azy zany hoe nataon'ny Paoly nentin'ny Paoly zany nandresy lahatra mitao atenina asana protokofitabiny folo tsika teo de ny finoanan'i Jesosy zany hoe ny finoana no mamaha ny olana rehetra amin'ny hoay azy tebitebinareo io ka eto rehefa malala de nytiany Paoly olo lioka moa zany anoratra azy fa hotsika hoe i Paoly ny tao ambadiky ny filazantsaraka ny lioka tahaka ny hoe i Marka de Petera ny tao ambadiky ny filazantsaraka ny Marka tsy i Marka akory Marka tsy apôstôly mihitsy fa i Petera ny tao ambadiky ny filazantsaraka ny Marka nahatonga ny filazantsaraka ny Marka ho nekena ho filazantsara mitovy am'izay koa ny lioka ka nytiany Paoly nafarana tamin'ny alalany lioka de hoe zava-dehibe mihitsy ny ananatsika finoana fa mahatonga atsika tebiteby tsy manana fahatonitsaina tsy manana fiadanam-po de satria tsy maro toerana ny finoana any ka rehefa tsy maro toerana ny finoana de tampoka na ny avian'ny fahafatesana tampoka na ny avian'ny fiainana ny fitsarana izao rehetra zao amin'ny fiverenan'ny tompo no zany rehefa malala ny vahaolana faharoa tian'ny tompo ao azaitsika miatrika ny andro farany de zao ny finoana ny finoana no manaisotra ny tebiteby sy ny aya ny tahotra maro isan-karazany amin'ny fiainantsika isan'andro ny mifanohitra amin'ny finoana rehefa malala dia io ny aya fametraham-panontany lava de ahoana moa zany zao ny apitsiko Andriamanitra de ahina indray ny azo ahy de ahoana zany zao le zanako de ahoana ny an'le fiainako avy de ahoana zany ty de ahoana zany rehetrany dia ho ny apôstôly Paoly mifanohitra amin'ny finoana fa ny zava-dehibe de izao ny fananan'ny olona finoana ary isan'ny namatotra ny toetsain'ny kristianina zay ny antefan'ny filazantsaraka ny lioka sasan'ny apôstôly de ilay toetsaina tsy mba mahatoky an'Andriamanitra tsy mahatoky ny fitondran'Andriamanitra fa mieritreritra mandrakariva fa ny fiezahany na ny herin'ny tenany na ny faharanita-tsaina na ny fahaizany mandamina no entiny miatrika ny zavatra rehetra hany ka tsy mba nanana fiadanam-po izy tsy mba afaka ny teny tahaka ny mpanao salamo hoe tompo tafatoetra ny foko ndikany teny hoe tafatoetra ny foko teny hoe fantatro ny efa nametrahako ny foko de ao aminao Andriamanitra zany rehefa malala de nytiany apôstôly Paoly ambara amintsika amin'ny alalan'ny filazantsara tiany lioka moa zany ary tiany Jesosy afarana amintsika de ny ananantsika fa atokinan'Andriamanitra tandremo ary sovariana amin'ity fiainana mandalo ity tandremo koa sovariana amin'ny tebiteby ka manadino fa mbola andova fiainana mandrakizay ianao ary omanin'Andriamanitra aminao ny tsara lavitra noho izay efa tsara omeny anao anio de mbola omen'Andriamanitra anao ny tsara lavitra na no avy na ny hatrany ambadiky ny fahafatesana fa matoky an' Jesosy ivavakytsika ry havako mbalana tompo nisotranao zahay fa manaisotra ny tebiteby ety anatinay ianao ary mamefy anay koa tsy hovariana amin'ity tany mandalo ity miasa miezaka manao zay mety ho tandrify amin'ny maha-olombelona manatsaina sy olo-kendry fa tsy avelana hovariana kosa na hiliba amin'izay fiainana mandalo fa hibanjana ny fiainana mandrakizay aminao Andriamanitra tianao ny asambatra anay n'ity tany fandalovany ity de nomenao ny zanako malalanao fa mbola tianao ny asambatra anay lavitra kokoa ao ambadiky ny fahafatesana de nampiandrasanao anay ny fiainana mandrakizay ko mampahelezanay tompo vavolombelona mendrika vavolombelona tsara ary azavelanao variany zahay fa tehirizy mandrakariva amin'ny fanahinao masina iambina
ho feno fisaorana amin'ny fiainana isan'andro ta io tokantrano tsirairay ta io ny fiainana i Jesosy eo ambany fahasoavana ao an-trany ho kristianina miambina izahay ary matoky amin'ny asa tsara rehetra misaotra Jesosy